Iampita vetrany eo anatin'ny vaovao ara-politika kosa isika olona afaka vitany programan'asan'ny filoham-pirenena no heverin'i Tabera Randriamanantsoa fa tokony eo amin'ny toeran'ny praiminisitra raha nitondra ny heviny mahakasika an'izay fanendrenan'ny praiminisitra vaovao izay ny tenany ao anatin'izay fandaharan'asan'ny filoham-pirenena izay moa izy ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena ny CRN izay nanamafy fa vonona ny anolo-tanana ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta vaovao anatin'izany. Ny président de république rehefa namariparitra zay hitany fotoan'ny praiminisitra satria izy manana an'le programme hoe de réconciliation nationale zay zany programme ho ataony de olo mahafeo izy ny politique etat-toerana sy ny mahafea ny fandraisana any ivelany de olo ouvert zany olo zay resany zany olo mahafaka manao dialogue amin'izany amin'olo rehetra ary mahafaka manao rassembleur satria sika miainga avy la tamina guerre sika zany crise be deaibe donc sy azo atao loatra ho isy mpanohitra be deaibe sy tafavoaka sika ka izay ny asan'ny praiminisitra io mifampiresaka amin'ny gasy manontolo mba ahafahany le sy hisy crise mandrisa ny telo taona rehefa taona rehefa avy eo am'izay zany rehefa miarina ny toekarena de mahafaka samy manao ny politique zay ngambany hitako fa raha izao zany io praiminisitra tendrena io technicien fosiny izy ao mazariva ao de rotaka io fa hita io praiminisitra io zany dia fandray isan'andro amin'ny lafike rehetra eto Madagasikara no fandray sara mandresy lasy ny any ivelany zay ihany no praiminisitra ny CRN am'izao de miandry ny président de république hoe sy vava fosiny hoe ataony réconciliation efa teneninay tokony ataony mialoha zany de asangana comme institution ny fampihavanam-pirenena satria ny FFM de filan-kevitra fosiny filan-kevitra ny fampihavanam-pirenena zany hoe ilan'olo hevitra zany izy ahoana ny anaovana fampihavanany fa le institution misy no asangana fampihavanam-pirenena misy institution asangana de io araka filazanay io zany no manampy any président am'le programme satria sika raha sy miainga avy amin'io zany de amin'io zany ovanany lalam-panorenana de lalam-panorenana de réconciliation atao lalam-panorenana ampisy fampihavanam-pirenena eto raha izay ny vitany président zany managna an'izay de avy zay CRN manao anazy